ampianarina ko ianao sainy zavatra any ambony dia zay toerany Kristy fa izany ny hafarantsika raha miala eto amin'izao tontolo izao isika. Halleloja. Mahafinaritra ny hira fiderana ary araka ny teny ray aman-dreny pasteur teo hafa mihitsy angataka amin'ny tombontsika mba ho avy ny fotoana hitarihan'ny tompontsika tsy fantatra mety hira fiderana fotsiny fa za miteny aminao fa ao anatin'ny hira Andriamanitra dia manao fakakana. Iza mino an'izany na tamin'ny andron'ny Baiboly testamenta taloha tamin'ny andron'ny Joshua nandravan'ny olana sy ny sakana rehetra hira fiderana ary na dia taty amin'ny andron'ny apôstôly ary tao anatin'ny figadrana tramaizina fa inona nampifaly sy nitondra fiovana fiasan'Andriamanitra makaka hira fiderana. Halleloja. Noho izany dia manasanao aho tongava foana mamonjy fivoriana fa indraindray misy dalidalan'Andriamanitra mahafinaritra mihitsy tsy aposiny fa amin'izany no amahan'Andriamanitra ny olanao rehetra. Halleloja. Mialohan'ny tena hisotsika amin'ny tenin'Andriamanitra mahafinaritra raha ataontsika lera roa amin'ny 20 tany Kanana. Tsy dia lava ny toriteny androany fa foy arak'izay azo atao fa ataontsika pety ahafantanana aloha ty hira ty hira maneho fahavononana roa amin'ny 20 mampahery anao aho aza miemitra aza miravoravo tanana aza misainany iemitra na tsy hanompo an'Andriamanitra fa na iza miemitra na iza miala zay mampahery anao mandroso atramin'ny farany tsy mijanona raha tsy any amin'ny tany Kanana. Halleloja. Dia rao mafy be loha ny tompo amin'ny anabavy rehetra mafimafy noho izany. Halleloja. Ny olona ho any an-danitra ho antsika lala rehetra. Halleloja. Pity ahafantanana roa amin'ny 20 dia amaky ny ten'Andriamanitra isika. Rehetra ny olona izay mahazo monina amin'andro ireso ny lalana mizotra mafimafy na iza isakana itotra misy tolo halala mafy sy manantanana efatra miale mandosoany
narinao ny foanasikara narinao ny fitenena ratsy narinao afonilao zany dia mitenao aho amin'ny anaran Jesosy aza miverina amin'izany fa manso mandrapatonganao any amin'ny tankanana halleloia izany vorona teo tonga any teo mafy Jesosy zany tantsika ho any amin'ny tankanana ampahiresy eo lilanao aizany tantsika raha vavy hoe tendray mamaly any amin'ny tankanana any an-danitra halleloia ndroinao bebe hoaizany tanantsika ho any amin'ilay vilanambara ny fitondram-panjakana any amin'ilay ananamba debe mety malahelo mety tsy mahazo zany fa za miteny aminao ny atsika any an-danitra dia ampahiresy any an-danitra ny atsika zera mety manana ianao mety tsy manana ianao fa zao ihany any an-danitra manana finoana velona n'izany mihitsy ianao fa raha manana zany ianao tsy malahelohelo zany ianao eto ambony tany na inona sakafo hoanao na inona fitafinanaovanao na manaona faripenanao mety mahita ny eo amin'ny manodidina nanangana trampilikina bendray rano na siarako ty raika bendray rano ahoana za te zany manompon'Andriamanitra velona dia anao mafatompo fa tena za mihitsy manompon'Andriamanitra iny tsika velona zay manomana iny lanitra ho aso anao halleloia mba fantatrao ve ny atsara zany lanitra zany raha solo baiboly ary Hébreu 12:24 tena Andriamanitra vakina aminao dia avy eo ao amin'ny Apokalipsy na fanambarana 12:20 Hébreu 12:24 dia tapany voalohany any amin'io eny vakitsika manontolo Hébreu 12:20 miara mamakitsika mianakavy isa 2 nahita daholo ve aloha fa manjary misy tsy mamaky rehefa tonga ty dia mitondra baiboly filazantsara farafaratsy na tsy manana baiboly dia manaova ezaka mividy baiboly isa 2 fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika mba tsy atao tanteraka ireo averitsika mafy miaraka be ny tapany voalohany isa 2 zay ateo manina hoe fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra dia tiampaherenao ary rahalako dia tiampaherenao ary anabaviko zoky zany zanaka fa Andriamanitra izay tompontsika dia efa namboatra izay tsara lavitra dia zany teny aminao hoe mety hoenao hoay navita zao tsara be zao ny rano na azo azaony dia miarano faly amin'izay faly aza mialina fa manana finoana fanatenana fa manana n'inona ianao mafy be hoe tsy hoe sanatreny amin'ny fivavahana hoe fanadotonana fanamboaran-tsaina fotsiny hoe zao hoe mba tsy ampahenonao ny tena fanaintena sy fijaliana eto ambony tany ampifatoy amin'ny fivavahana ny fonao ndray misy olona miavitra toy izany hoe ny fivavahana dia ho atokany ho an'ny olona mahatra sahirana tsia fefanambara taminao teto hoe misy ny fiten'Andriamanitra fa dia hitonanao izay tsy ratsy akoro mandray fitahiny tsy ratsy akoro manana trano be fiara raitra sy ny vola makareny fa ny tsara lavitra nililike no aiza hoe ka zay mitady anao ary mivavaka anao manala tompo rahalanay anabafinay na izy ampihizireny mba hifata mba hisaina le tsara lavitra zay tsara indrindra teny any an-danitra halleloia mba fidy amin'ny kristianina mbola manana an'izany etaety zany ndraindray tsamba masony olona maso mpanany olona fa iny eto amin'izao tontolo zao dia hoy ny reverand tarika tankeo ny anjara masoandro ndraindray ny dia misy aisara anjara masoandro hoay e fa isoranao izy ny tompo fahino masoandro atsika rehetra halleloia efa mahazo ny anjara masoandronao ianao saofa tsy manambola be dia tsy mbola anjara masoandro zany fa za miteny anao ny anjara masoandronao ianao voavonjy halleloia ianao nanany famonjeny mampalahelo dia ina mosoazo ny olona na azy ao zao rehetra zao manana zavatra rehetra nefa fiery fanany fa za miteny aminao misaona n'Andriamanitra voavonjy ianao ary raha mbola tsy voavonjy ianao araka ny filazana
misy batisa amin'ity faraparany volanay ty miadana manapahevitra teandova fiainana mandrakizay aho teo any an-danitra aho anolo tena aho raha mbola ao anatin'ny tsy famonjenanao maiza manararoatra manolora tena ao an'Andriamanitra. Halleloia. Lanitra dia mahafinaritra. Nisy taona efa nitory tamintsika ny rahalahy mikasika ny amin'izany lanitra izany toerana mahafinaritra. Dia efa ketsika vetivety aloha izay hitatsika atao boky ny apokalipsia. Tsy arovo vakitsika andro any avokoa ny zava-ny teny rehetra. Apokalipsia toko faranky amin'ny roapolo andiny ny fahafolo anomboana azy. Vakina somary akaingana kely no makitsika azy. Apokalipsia toko faranky amin'ny folo manomboka amin'ny andiny ny fahafolo. Ary nitondra tamin'ny fanahy ho any amin'ny tendrombohitra sady lehibe no avy izy ka nanehoa ny tanàna masina dia Jerosalema midina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra. Sady manana ny voninahitr'Andriamanitra izy. Ny famirapirany dia tahaka ny vato soa indrindra, dia tahaka ny vato jaspi mangano any toy ny vato kristaly. Ary manana manda lehibe sady avo sy vavahady 12 izy. Ary eo amin'ny vavahady dia misy anjely 12. Ary misy anarana voasoratra eo dia ny an'ny firenena 12 amin'ny zanak'Israely. Eo atsinanany ny vavahady 3, eo avaratra vavahady 3, eo atsimo vavahady 3, eo andrefana vavahady 3. Ary ny mandany tanàna dia misy fanorenana 12. Ary misy anarana 12 koa eo dia ny an'ny apôstôly 12 ny zanak'ondry. Ary ilay niteny tamiko dia nanana fandrefesana volotara volamena andrefesana ny tanany sy ny vavahadiny ary ny mandany. Ary ny tanàna dia efajoro ka mitovy ny lavany sy ny sakany. Ary nandrefy ny tanàna tamin'ny volotara izy ka 2 sy 1 alina stadio mitovy amin'ny lavany sy ny sakany ary ny havany. Ary nandrefy ny mandany izy ka 470 akio araka ny refin'ny olona dia ny an'ny anjely. Ary mandany dia vato jaspi, ary ny tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra madio. Ary ny fanorenany mandany tanàna dia voaravaka vato soa samy hafa rehetra. Ny fanorenana voalohany jaspi, ny faharoa safira, ny fahatelo kalkedona, ny fahaefatra emeralda, ny fahadimy sardonyxa, ny fahaenina karneoela, ny fahafito krisolita, ny fahavalo beril, ny fahasivy topaz, ny fahafolo krispraso, ny faharaiky ambin'ny folo yakin, ny faharoa ambin'ny folo ametista. Ary ny vavahady 12 dia pela 12, pela iray avy amin'ny isany vavahady. Ary lalambe teo an-tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra manganoano. Ary tsy nahita tempolo teo aho, fa ny Tompo Andriamanitra dia nitsoto ny zanak'ondry ny tempolony. Ary ny tanàna tsy mba mila masoandro na ny volana mirapiratra aminy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no nanazava azy, ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Ary ny firenena maro no andeha amin'ny fahazavana, ary ny mpanjaka ny tany dia mitondra ny voninany ho any anatiny. Ary ny vavahady tsy arindrina akory amin'ny andro, fa tsy mba hisy alina aho. Ary ny voninahitra sy mihaja ny firenena maro dia hoentina ao anatiny, ary tsy mba hiditra mihitsy izay tsy masina na izay tsy masina na izay manao metavety na izay manday, fa izay voasoratra ao anatin'ny boky.